Vivoka malagasy faly miarabanareo tenako. Thierry Patrick Nandrena Solo, candidat ho solombavambahoaka ao amin'ny district Antananarivo Avaradrano. Lalina loatra ny fahatrano malagasy ankehitriny. Tsy manana fahefa mividy intsony, mikorotana ny tanin'ny Madagasikara. Noho izany, heverinay fa fahendrena feno ny andraisanay fanapa-kevitra amin'ny famonjena ity firenena malalantsika ity. Ka ny antoko FMIMA na fahefa mividy izao no ilain'ny malagasy dia nametraka ny fitokisana tamin'ny tenanay amin'ny fametrahana tolo-dalàna. Manafona midy mampiatra ny taux d'essence fixe ary mampiakatra 100% ny ariary. Tsy milliardaire ny tenako. Tsy tapazana ihany koa no ianao fa ijoro kosa ny fahamarinana ka tsy voavidina malety na misy firy conteneur ny maletinareo dia apriny dia fitoerana apriny anazy aloha fa tsy miasa ty aminay izany. Tsy Andriamanitra akory ny malety ka zay omena azy dia anaiky avokoa. Faro tsy anangana ny tanako raha tsy amin'ny mahasoa ny vahoaka malagasy satria ny fahafahanao no antom-pijoroako eto. Satria rehefa afaka ianao dia ho afaka manodidina anao ary rehefa afaka manodidina anao androso Madagasikara. Ka noho izany tonga ny fotoana ilaina firaisan-kina miantso ny rehetra izay mahita an'ity video ity mba hanampy amin'ny fametrahana an'izany fahafahan'ny Madagasikara izany na amin'ny lafiny ara-kevitra na ara-pitaovana. Omenay ny laran'ny findainay dia 034 81 765 30. Izao no ataontsika izay vonona hanome fiofanana maimaim-poana ho an'ny olona izay manampy anay amin'ny fizarana ny hevitra. Misy fiofanana arakasa maromaro ireto. Mitady olona 200 ianao dia mahazo ny ray amin'ireto. Dia ny fitrandrahana volamena amin'ny fomba matianina, installation antenne parabole, bijouterie, prothésiste dentaire, étude de proportionnalité énergie solaire ary ny discussion participative. Mizara ny hevitra ianao zany amin'ny olona 200 dia mahazo ny ray amin'ireo. Raha mahita olona 700 ianao mahazo ny 2 amin'ireo. Izay manome fahaizana hony manome aina. Iara iasa maharitra isika. Ifanampy, ifanasoa, ifankatia, iavana tokoa ary irahiny. Ka noho izany zava-dehibe ny anampianao dia ny fanohananao ny hevitro hitondra ny tolo-dalàna ho fanafanana midy, fampiarana ny taux d'essence fixe ary fampiakarana 100% ny ariary mba ho fahefa mividinao satria raha miatra izany dia hidinao amin'ny atsasany vidin'ny solika sy ny entana rehetra afarana avy any ivelany. Rehefa midina ny vidin'ny entana rehetrarehetra dia ihena ny vola fampiasanao isam-bolana. Ka raha mampiasa 2 hetsy ianao dia lasa raha hetsy izany rehefa miatra io tolo-dalàna io dia hanana fahefa mividy ny malagasy rehetra. Izany dia midika ny fisian'ny fandriampahalemana avy hatrany. Rehefa mitombo ny fahefa mividy ny vahoaka malagasy dia mitombo ihany koa ny filany ka ny asa rehetra izay atao eto a Madagasikara dia mahavelona avokoa ary tsy hiandry ny mpizahatany avy any ivelany intsony isika fa ny malagasy ihany dia ampy amatatra ny akantony Madagasikara. Ao ihany koa ny tolo-dalàna izay manome fisotrono ho an'ny be antitra izay efa mihoatra ny 1 taona sy fijerena ireo vehivavy manantena. Ao ihany koa ny tolo-dalàna manampy ny tantsaha indrindra fa ny fifehezan'ny fanjakana ny rano mba ahafahany mamokatra bebe kokoa. Ao ihany koa ny tolo-dalàna mampanao fitsapahakevim-bahoaka na mbola mety na tsia ny fahazahoany vahiny tany eto Madagasikara ary averina amin'ny malagasy ny tany izay nalaina taminy tsy andrana. Koa miantso ny vahoaka malagasy ifanohana na ara-kevitra na raha materialy dia omenay ny larana telefonanay 034 81 765 30. Ifanampytsika, ifanasoa, irahina dia ho tratra ny tanjona ary rehefa tratra ny tanjona dia hiara iasa tsika fa hasandratsika avy i Madagasikara. Tsy tonga ho azy izany fihavanana marina izany. Mila mifanampy isika, mila mifankatia ihany koa dia irahina dia hiadana sy ho finaritra tokoa i Madagasikara. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ity horonan-tsary izay zaraiko aminao ity. Thierry Patrick Nandrena Solo, candidat
osolom-bavambahoaka ao amin'ny distrika n'Antananarivo Avaratrano. Misaotra tomboky lahy Makatelina tomboky vavy. Viraviran'olombitsy ny tanin-drazako ka voatery mijoro mba hatsoranomaso ny tsory amin'ny tavako. Tsy misy fotoana hitansana ny entana very fa ny azo ambara ny fahafany gasy tsy misy dia mivelo. Ny marina tao lasa enjehina, ny mpangalatra tao lasa topoina, ny meroka lasa tomarina, ny mpamitaka lasa tafarina. Fafanao no tiako taza ny malagasy mpiray-tanindrazana ao aminao ny fahafaritana mahaiza mifidy famasozana. Efa io antsika rehefa io ny lalana masoantsika antsika rehetra rehefa io. Efa io antsika rehetra rehetra famonjenantsika antsika rehetra rehetra. Tolo-dalàna tolotry olona tsy mba manompo vazaha. Tolo-dalàna manafoana ny mity. Tolo-dalàna manome ny gasy fa efa mivity. Tolo-dalàna mitondra fahafahana marina. Ny taux de change fixe no ambiarina. Tolo-dalàna manery ny olona hitazona ny teny nomeny. Tolo-dalàna manasary tompona andraikitra be kolikoly ka mampianto amin'ny asa na olona ambony. Efa io antsika rehefa io ny lalana masoantsika antsika rehetra rehefa io. Efa io antsika rehetra rehetra famonjenantsika antsika rehefa io. Efa io antsika rehetra rehetra lalana masoantsika. Efa io antsika rehetra io antsika rehefa io. Efa io ny lalana